folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo. Rehefa hita teo vakitsika amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Exodus 12 andiny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo. Ary zany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ho tandremanareo ho an'ny firahavavona ho an'ny Iavé hatramin'ny tanànareo faramandimby no hitandremanareo izany ho an'ny firahavavona ho lalàna mandrakizay. Afotoana ny fihinanareo ny mofo tsy misy masirasira amin'ny andro voalohany, amin'ny voalohany andro no anesoranareo ny masirasira ao amin'ny tranonareo. Fa na iza homana mofo tsy misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ho fongorana so amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany diso fivoriana masina ho anareo. Ary amin'ny andro fahafito koa diso fivoriana masina. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany, afa-tsy izay hohaniny isan'olona, dia izany ihany ho amboarinareo. Ary tandrina ny andron'ny mofo tsy misy masirasira ianareo, izany andro zany indrindra no nitonako anareo, ny antomponareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte. Dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva no hihinanareo ny mofo tsy misy masirasira ambadra-pahariva ny andro fa 1 amin'ny volana. Afotoana no tsy hisina masirasira ao an-tranonareo, fa na iza komana izay misy masirasira dia fongorana so amin'ny fiangonan'ny Israely na ny vahiny na ny tompon-tany. Exodus 3:20 teny andininy 4:10 ka hatramin'ny 9:10 izao no tombony fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nikelesak'eritaona no anaovanao andro firahavavona ho ahy, tandreminy andro firahavavona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Afotoana hihinanana ny mofo tsy misy masirasira akazina nodiko anao amin'ny fotoan'androny amin'ny volana Abiba, fa tamin'izany nivoahanao avy tany amin'ny tany Egypte. Ary aoka tsy hisy iseo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary tandremo koa ny amin'ny firahavavona amin'ny fitsinjana ny voanam-bokatry ny asanao izay nafafinao tany an-trano, sy ny amin'ny firahavavona amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-trano ianao. Ho tahiriny ny tenjeny vakina hiasa makely ny fanamasina atateraka izay rehetra sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Amen. Ho tohizatsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra ao fandaharam-potoana dia ny Deutéronome 9:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Deutéronome 9:20 tandremo ny volana Abiba ka ataovy ny Paskany Iavé Andriamanitrao. Fa tamin'ny volana Abiba nitondrany Iavé Andriamanitrao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny alina. Ary vonohy ny Paskany Iavé Andriamanitrao dia ondry amanao sy omby eo amin'ny tany izay fidiny Iavé ampitoerany ny anarany. Aza ny mofo misy masirasira no haninao aminy. Afotoana no hinananao mofo tsy misy masirasira dia mofo paorina. Fa tampoka no nivoahanao avy tany amin'ny tany Egypte mba ho tsarovanao amin'ny andronao rehetra iainanao, ny andro izay nivoahanao avy tany amin'ny tany Egypte. Ary aoka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin'ny faritaninao rehetra afotoana. Ary aoka tsisy toetra amin'ny lokalina ny enany fanatitra izay novinonao tamin'ny hariva ny andro voalohany. Tsisy azonao hamonona ny Paska ny tanànanao rehetra izay omeny Iavé Andriamanitra ho anao, fa eo amin'ny fitoerana izay ho fidiny Iavé Andriamanitra ampitoerany ny anarany no amononao azy rehefa hariva tokony ho maty masoandro tahaka ilay nivoahanao avy tany Egypte. Ary atsatsio amin'ny afo izy ka hano
eo amin'ny tany izay hovidiny avy Andriamanitra ao, ary miverena no ny maray ka mody any amin'ny ilainao. Enemana no hinananao mofo tsy misy masirasira, fa ny amin'ny fahafito dia farafivoriana ho any ave Andriamanitra ao, ka tsy anao raha ianao amin'izany. Tain'Andriamanitra ny teny atanteraka ny heviny ao anatsika tsirairay avy ny fanomanana antsika ny fitsenana Jesosy Kristy tompo eny amin'ny ranolanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Amen. Dia mbola amafisitsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny 9 izany vakiteny izany. Korintiana voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Novakina mianaran'i Jesosy izany teny izany rehefa hita manao hoe tsy mety ny firiarianareo, tsy mantrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy mahamisy masirasiranareo, fa vaovon'i Kristy Paska ho antsika. Ka daoko isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira loloposy faratsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fandiova-po sy ny fahamarinana. Ho tahirana izany teny izany tondra fahasoavanao antsika amin'ny Jesosy Tompo. Amen. Oh,
Manapetraka ihany ny hafatra hoe isam-piangonana rehefa misy azan-tenana dia mba atao alitrampivoany tsirairay mitsodrano. Ay mbola betsaka any satria mba nieritreretana hoe mavitsivitsy ny eto satria le fotoana miazakazaka be. Nefa na zany dia faly mahita zazakely be dehibe izao zava-dehibe ka dia tanterahantsika mitsodrano. Voninahitran'Andriamanitra ary fankalazana ny Jesosy izay mbola mifono antsika eo amin'ny tanàn'Andriamanitra ka hatoantsika voninahitsy Jesosy eo amin'ny lanitra. Tsodrano menanjely mba hitomo ao amin'ny Jesosy izy dia anjarinareo ray aman-dreny mitondra azy miambina mandrakariva mba mihira ary mitombo hatrany ao amin'ny Jesosy ka dia mandrositsika amin'izany izany. Ny hiriantsoa ny fahasalamandry ny famindram-pony hitombo vatana, fanahy, saina ary tena kenao. Any amin'izao fiainan'izao noho ny amin'ny rano Jesosy dia tsy aven'Andriamanitra hikasika anao ilay ratsy. Raha mitombo anao ny lehibe dia mianatra dia men'Andriamanitra saina, fahendrena, fahalalana, voalohany indrindra hanompo azy hanome voninahitra azy hankalaza ny Andriamanitra velona izany ary koa hanatatra sakatoro ray aman-dreninao. Any any am-pianarana dia men'Andriamanitra saina fahendrena atsofosaina mihoatra ireo namanao kenao mana fahalalana ary koa fahaizana mihoatra ireo namanao. Ary zany mba raha melehibe anao mba mbola tsy tonga Jesosy fanan'Andriamanitra izay miasa aminao dia tokony mitombo filazany tsara atoko olona maro tsentra somera tsena tisinanao amin'ny lanitra miaraka aminao tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jiory no ny fahasalan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia mbola hitombo vatana fanahy saina ny tenikenao. Ary amin'izao fiainan'izao noho ny amin'ny rano Jesosy dia tsy aven'Andriamanitra hikasika anao ilay ratsy ny dininanao. Ary mibeanao ihany ianao men'Andriamanitra saina fahendrena fananao hanompo azy, mity azy, ankalaza azy, dera sy hanompo azy. Ary zany aho fa hanomeny saina koa isan'andro no ray aman-dreninao. Ary ianao fitrena fa nianatra dia men'Andriamanitra saina fahendrena fananao mihoatra ny namanao atsy saina mihoatra ny namanao kenao. Ary zay ihany fa raha lehibe anao ka mbola tsy tonga Jesosy fanan'Andriamanitra izay miasanao dia tokony hampitoro filazany tsara ka tokony olona maro tsena tsisy anao ny lanitra miaraka aminao tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kasia no fahasavan'Andriamanitra sy famindram-pony hitombo vatana, fanahy, saina ary tena kenao. Ary amin'izao fiainan'izao noho ny amin'ny rano Jesosy dia tsy aven'Andriamanitra hikasika anao ilay ratsy na hiteninao. Ary amin'izao fiainan'izao dia mbola hitombo ihany ianao ka men'Andriamanitra saina fahendrena fahalalana hanompo azy, hankatò azy, dera azy ary hampay azy. Ary tsy izay ihany fa hanome sainanao koa tonganao hanompo katosy hanatitra ireo ray aman-dreninao. Ary izay ihany fa raha melehibe anao ka mandeha mianatra men'Andriamanitra saina fahendrena fahalalana mahatsirosaina ireo namanao. Ary tsy izay ihany fa amin'izao fiainan'izao raha melehibe anao ka mba tsy tonga Jesosy fanan'Andriamanitra izay miasa aminao dia tonga anao toro filazany tsara ny famonjena ka toko olona maro tsena tsisondreo lanitra miaraka aminao tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nirina
Fahasaman'Andriamanitra ny famindramony itompom-batana fanahy saina ary tena ianao ary amin'izao fiainana izao noho ny amin'ny rano Jesosy dia tsy aven'Andriamanitra ikasika anao na nindinanao ilay ratsy manao anazy azy ary ankalaza azy koa ny protesana patosana azy eo aman'Andriamanitra ary ny fianarana izay eo Andriamanitra saina fananana ary fianarana ari zay ihany fa tsy tonga zay komoana fananana fanasana tomanatitra fianarana tonga fanjena maro miaraka anao tetika Jesosy. Amen. Maro tena ny fahasalamana ny fahatampony ny tompom-bata fanasa saina it's a big country just to know the house. And the table from the body, the same idea of Malala, Achille, and Quasi, the Capuazi, and Azazi, Iris, Zeni, Fire, the Sina, and this another level of God. And in China, as a Torah, to set the idea of Yoga in the Mana. I don't want to do this come in the Bino, if I am the mountain of Nasamoja to my two, ito ba naman sa susunod namin sa teknolohiya ginala Jesus. Amen. Mandesi yung pasawalan naman sa pangkampun ito baka fana sana atin kinaw at saya kung Sofia ng Diyos si Metri Frere anareo si fantatareo ba fa ny masirasira kely dia mahazo ny vokana rehetra esory masirasira ela mba mivokana vovoanareo ary zay tsy mamisy masirasiranareo fa mavoany Kristy pasika ho antsika ka diakotsika na ho andro fahavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na masirasira ny olompo sy ny faharatsiny fa ny mofo tsy misy masirasira dia mifahadivam-po sy mifanareo tonga eto sika izao araky ny andininy fahavalo io araky ny teny eo hoe aoko sika na hoandro fahavoravoana tsy amin'ny masirasira ela inona masirasira ela ka raha tonga Andriamanitra ny teny hoe esory masirasira ela lolo-posy faharatsina lasina vavy ny ankabeazan'ny olona dia mora tezitra mora sosotra tsy mazaka ny fiatsika zatra ataon'ny sasany dia mototra misy aza ny sasany rehefa tezitra amin'ny vatony izy nde anao ary amin'ny sezare matopo za tsy mila miara matoly amiko eto misy aza ny sasany dia nahelo izy fa tatahana ny dra iny anao fitiny ahako nefa samy vidina ihany raha lasana vavy tian'Andriamanitra ho afaka amintsika ny faharatsiana ny fahalemena sy famombiazana io ny tena vaovao Kristy pasika ho antsika fanesorana ny masirasira ela tsy vita ny ezakitsika tsiray avy hoe hiezaka aho mila mivavaka tsika Jesosy te ho afaka amin'ny faharatsiko aho fahalemeko aho tsy famombiazako aho satria voavoana anao pasika ho aho fanafana famonjena atonga ho mendrika atao hoe zanak'Andriamanitra zay no natonga antsika mivory eto dera kalaza satria voavoany Kristy pasika antsika anapaka antsika maro ny olona tsy manala ny hoe esory masirasira ela rehefa amin'ny tena dia izy miezaka tsy vitatsika zany fa Kristy vovono mahafaka antsika raha mamakitsika ny Galatiana toko 5:18 dia misy fanambarana toy izao Galatiana toko 5:18 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba mifandrisy volany teo amin'ny fijaliana zay olona mitady an'i Jesosy dia
Jesosy nataon'Andriamanitra tao aminao niara-vomby taminao misy olona sasany teny za tao tsy manisany zany vomby niaraka amin'ny Jesosy zany fa vazonao azy satria izao tontolo zao nonkatrany amin'ny Adama sy Eva ka manampiavany Jesosy dia efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy ary niara-vomby tamin'ny Jesosy tao amin'ny fijaliana ary ka volazany Galatiana 4:14. Galatiana 4:14 amin'n'anarany Jesosy manao hoe fa sanatria raha mba misy atao korere afa-tsy miazo fijaliana Jesosy Kristy tombontsika izay nahavomy zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko aza kosana ny amin'izao tontolo zao miaraka vomby daholo amin'Andriamanitra dia vomby daholo miara-maty tamin'i Jesosy. Inona ny antony mba afaka antsika amin'ny lolo-posy mifaharatsiny mifahadalàna rehetra afaka antsika amin'ny mora sosotra sy mora teritra amin'ny maso betabeta sy mifahadalàna rehetra. Nananamana zahay lasa tanjona teto amin'ny fiangonana tsika ity efa maty izy tamin'izy mbola tsy mpiara-miangona tamintsika fa niangona tany amin'ny fiangonana hafa mialatsiny afa tsy afaka anonana ara-tovavahana dia mananamana zay miaraka manao adalanamana dia zay fandeha kanjo narary izy rehefa narary izy io mivadiny zay mpiara-miangona amintsika tsy afaka niangona dia nitsidika azy aho dia manahoana ny aona baba tsy miangona marary ny vato pasteur hoana parary vatonao io izy io manao malabaly rangaha fa marary noho ny adalàna zay natao noho ny fijangajangana sy tsara pasteur tsy afaka manasanao fa Jesosy manasitrao fa raha miaiky ny famotahanao ka mifola amin'ny Jesosy ianao any sitranony ianao tena nefa diso aosy fona mivaty koa fa manao adalàna tena miatratanana tamin'io fotoana io nisy mpiangona adventiste teo nisy mpiangona Jesosy mamonjy teo nisy mpiara-miangona tamintsika teo dia samy miteny izy teny milavavy Andriamanitra be dia hijery an'io jereo ny adalàna tsy miaina mintsony Andriamanitra doza hoe inona mono natoavany Jesosy aty hamonjy zato zao anafaka an'olona mifahadalàna ho an'izay miaiky ahoana tsy vonjay to le tenyny mpiangona Jesosy mamonjy hoe tsy mijery anao misy Andriamanitra dia ho hitantsika eo ama tonga mety kapito satria sabata ny andro tamin'io rapitso alaha tonga mety vo maraina dia vita fa masitranyio tena mety tanana misorona delure vao maraina be amin'ny enina izy telovavy reo dia efa tonga tao hoe nanahoany zay le ranata efa mipataloha tsisy malabary tsony efa mandehandeha kaka zareo inona mono natovavatsy taty ambony tany fa toy izao ny tiavana Andriamanitra zao zao meno zany tokambatsy overy rehetra mino azy fa na fiaina manak'izay ary dia resaka tao fa izao tontolo zao mihitsy aloha tsisy miteny hoe zay mino fa izao tontolo zao anatin'ny faratsiana fahadalàna rehetra natao tao amin'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra ny Korintiana voalohany toko voalohany 9:7 Korintiana voalohany toko voalohany ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba tsy hisy loko mahazo marareo anatr'Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrena fa marina famasina ny fanavotana amintsika Jesosy naperaka Andriamanitra tao amin'i Jesosy dao ny olona rehetra Jesosy nataon'Andriamanitra fahendrentsika tsiray avy famarinantsika tsiray avy famasinantsika tsiray avy ary fanavotana ho antsika tsiray avy anjarantsika mino am'izany ary zany ravoravotsika eto kalazany hideran'Andriamanitra
vaovao ny Kristy parce que antsika ho maty tamin'ny zoarivo dia niteny maty androany anaadiny tsangana tamaty ho ny ten'Andriamanitra ny Efesianina toko faharoa andininy efatra ka hatramin'ny fahaenina. Efesianina toko faharoa andininy efatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra izay manan-karena mpaminam-pony olona lehibe avy tamin'izay nitiavantsika na dia folo mbola maty mifahadisoana isika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fa samana amin'izay antsika dia loha tsara eto hoe raha mandinika tsara teny io nareo hoe na dia folo mbola maty mifahadisoana isika maty mifahotana zany dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fa samana amin'izay nareo ary niarana atsangana isika ka niarana petrany an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rasana bavy za zao eto vela atoaniko Jesosy kanefa tsy atoany aho fefa any an-danitra ao amin'ny Jesosy ao akatrin'Andriamanitra ary kindeo nampiakary niaraka tamin'i Jesosy ho any rehetra mino le olona mino a dia niny izy hoe niara-vomy tamin'i Jesosy niara-maty tamin'i Jesosy ka rehefa maty ny olona dia atao aiza ny olona fa maty alevona dia ahoana ny fandevenan'izay olona velona batisa ny fanambarana ao alevona hoe maty aho tao amin'ny Jesosy satria alevona asoko ao anaty rano sahala amin'ny alevona voaka vao anaty rano dia sahala mitsangana tamin'ny maty ary raha mandinika eo nareo niarana tsangana tamin'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra miakatra ny an-danitra efa ny an-danitra ao amin'ny Jesosy eo akaikin'Andriamanitra fifaliana ho azy zany an'izao andro faharoa zao satria nahoana efa ny an-danitra ao amin'ny Jesosy a Jesosy atao ho ny teny tombona anankiray zava-dehibe paster efa maty le olona taloha efa ny an-danitra ao amin'ny Jesosy efa ny an-danitra ao amin'ny Jesosy akabiazany loha tsy malala amin'izany efa ny an-danitra ao amin'ny Jesosy izy dia ho tanterahan'i Jesosy zany izy any an-danitra zany rehefa ho avy izy tsy amin'ny finoana fotsiny fa tena miaraka mivatana ho an'izay olona mino dia ahoana ny tenin'Andriamanitra meko fo vaovao sy fanavavao nareo Ezekela eny amin'ny telopolo andininy enina amroapolo esoroko nareo fovato meko forofo nareo ala-pitoerako anatinareo mpanahiko mba izanao mitana disy ny tsika sanakazy andininy fito amroapolo asana bavy asan'Andriamanitra amin'ny famonjena fa tsy asako na asantsika tsiray azy asan'Andriamanitra io izy ny manatanteraka azy fantatr'Andriamanitra mba tsy mahavetsika dia nomeny mpamonjy azo antoka Jesosy Kristy avy a Nazareta dia izy no tenin'olona manao hoe Andriamanitra iezaka an'izao sisy zao iezaka amin'inony misy mahovany sainy misy mahovany masony misy mahovany nofony tsia Jesosy no manatanteraka azy anjarantsika manaiky tsy vitako izy Andriamanitra dia manantena anao a Jesosy anovany fiainako fa raha izaho ihany tena tsy vitako raha vitatsika tsy nanome mpamonjy Andriamanitra fa soavana amin'izay-nareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zao mafanomeza avy Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andreo misy mirere mantsika araka zany tena mivavaka mafy angelina tonga ohatr'izao izy Andriamanitra dia ho hitatsika rehefa ho avy Jesosy amin'ny tenina zany hoe natonga toy zao jerinao zay fa amin'Andriamanitra tsy zay fa ny asan'Andriamanitra mihitsy meko fo vaovao izy natonga azo nahazo fo vaovao Andriamanitra fa tsy le olona mena saina vaovao fa na vaovao zany ary esoko aminareo ny fovato le nofo malemy ty tsy mahavitan'io tsy mahatotra fankampana io dia le tovolany resako anareo teo le mpiara-rangona io rehefa niarany angona tamintsika dia sitran'izy dia tafaraka tamin'ny namany dia niaraka zareo efa da izy teny an-tanana dia nandalo ny vehivavy anankiray ekanjo tsara tarehy ary manao akanjo ambonimbony mijanona izy telinany mijerany rasazavavy fa le mpizane rahalahy kosa izay nisotraniny Jesosy fa niarany angona tamintsika lasa nanohy ny lalany tsy mijery teny janjona ole tia alahy manina tsy mijery an'iretsony fa gnatsy talany mahafinaritsy re
dorera za mieritreritra an' Jesosy mivavaka am' Jesosy sa miaraka ty mivavaka am' Jesosy ahoana le ty za miaraka aminay isan'io le ty ozy ndresaka moa za mamiresaka mivavaka am' Jesosy gaga ry zalahy ataonazy ataony io voanetsy novoan'i Jesosy ratsy Jesosy ale ty maty rina lasana vavy betsaka ny olona tsy mba manala miresaka misy tena Andriamanitra amin'io ka toko fahavalo amby folo lioko avalo amby folo ny andininy voalohany dia aveo mandray ny andininy fito sy ny valo aminaran'i Jesosy lioko avalo amby folo andininy voalohany aminaran'i Jesosy manae a Jesosy laza fanohana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo izy ka tsy relaka mivavaka mandrakarivo mivavaka matety tsitsina hoany miaraka amintsika foana Jesosy aopotsika foana Andriamanitra miresaka aminy nakabiazan'olona tsy mivavaka raha tsy efa hisakafo tsy mivavaka raha tsy efa andeha amaky baiboly tsy mivavaka raha tsy efa andeha atory miaraka amin'ny Jesosy koa io ny andininy fito fa olo mbo fidy zafaty fa Andriamanitra tsy hanome rariny ho an'ny mbo fidy va zay mitarina amin'ny andro manalo ary moa hitaredretra va izy azako aminareo fa omena rariny vangana izy kanefa raha avy ny zanak'olona mohita fona ty ambony tany va izy rina lasana vavy zava-dehibe zany hoe Andriamanitra ny mamerariny ahy Andriamanitra ny mamerariny anao Andriamanitra ny mamerariny atsika anga misy sorandany zany sy aola sfetatana dia Andriamanitra ve dia nymerariny azy soratanao tsy voafafa voakomy fiainana eny anara fiderana fankalazan'Andriamanitra miresaka amin'i Jesosy eny an-dalana za rehefa mitondra tomobila sady miresaka amin'i Jesosy mijana ny tomobila dia ny olo miresaka ao anaty sady miresaka amin'ny olona ao anaty tomobila mba miresaka amin'i Jesosy ary za rery mandeha rehefa arivo indray mandeha amin'ny mamasiny tomobila dia mijana akatriny zaridaina dia voaiko mivaravarana dia mandoalika eo amin'ny arabe eo aho ohatrany mijery zavatra anaty tomobila mivavaka amin'Andriamanitra ilaina mivavaka aminao no miresaka aminy Andriamanitra ampatsivo any resaka aminao ampatsivo azy fa miaraka amiko ianao ampatsivo fa atoamiko ianao ampatsivo vako izao tianao ho any an-danitra voavoany Kristy pasiko antsika aokotsika no andro fahavrabona satria nahoana fa miana masirasira Yesu po fa mandray ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany no anjarantsika resana vavy ka rehefa tsy mahatsapa an'izany tsika tsy mahatsara loso hoy ny tenin'i Jesosy zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa misy tantara anankiray ty resahako anareo amaranako azy misy ranga bekiky maro bekiky ary rehefa tia mieritreritra anao mifaty dia nankafanapolo tany ampanao odi-gasy tsy hitany dokotera tsina zay atao azy ko ny andeha tany ampanao odi-gasy dia mena fantozo ampanao odi-gasy tany ramy ty ary irina aveo fa zao raha voaririnao na somanao ty dia maty ianao maty ampitahorony ray ampanao odi-gasy reny reo rehefa nahita ny mpiara-miangona amintsika kosa nefa izy dia io mpiara-miangona ny tokotany mavakany dia aiza le odinao mataova maty raha ohatra ka sariny reny somany tsy maty zany ianao Jesosy manomanao ho faty ianao dia mena dia midorana le izy jereny le ranga marary tsara mihitsy ho faty hoana izy tsy maty izy ny ampitso ny ena ny kibo ny ambaka mety atana sitrana hoana izy aleko an'iny mpanahody iny fa tena mpamitak'olona lasa izy nandeha tany alepoa hainao tena mamitaka nanahy ozy tsy masitrakoany ianao dia haina nodinao nidorako zany voafaty ianao any hoanina tsy maty zany aho tsy maty zany aho dia hitanao rapito fa Jesosy nanasitranako ho faty aho
tsy maty ianao tomany apitso na liany tany le mpanao ody aka zay matinao tsy nateny tsy navolana lasa velona Jesosy tsy mivo malmanak'izay masitra manavaka mandeha mpitandrina rabena solo rene Jean Paul any fianaratsolo sy tsiomadidy isan-kerinandro tory any mpamosavy fito zao nefa afaka tany afaka le mpamosavy dia inona koa sy mpamosavy anankiray tena vita batisa dia misy vazaha koa nanambady gasy marary le vatiny sakisarahany le vazaha satria mandeha tsy mety sitrana mihitsy rehefa nanaovana vavaka sitrana dia gaka le vazaha sila tsy mino zany Jesosy zany na mama fanafodiny nanterana rehefa nino izy dia nangataka fampianarana dia lasa izy na dia mahagagany fa tena sitrana dia lasa ampianarina izy zao le vazaha nampianarina manaiky manapilopy zao efa tombotra Jesosy efa avy mbola tsy mio miasa ihany mitady n'Andriamanitra fotsika aby sika efa ho avy Jesosy esorony masirasira ely mba hovongana voana zany hoe mba hatonana olona vaovao zanak'Andriamanitra araka zay tsy mamisy masirasira anareo fa vovono Kristy vovono mahafaka antsika masirasira ely ka iderahantsika ny karaha zotsika n'Andriamanitra amin'izao andro ravoravola izao andro fa 2000 volana abiba no anisany sao antsika Andriamanitra mandrakizay mahavariana ankehitriny nakabiazany loha atao tsy mijery raha baboro zao volana nijereny dia nisy ny sasany mipasika moa tamin'ny talata ny any sasany tamin'ny arobi ny sasany tamin'ny akamisy ny baiboly Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany tsy mbola nisy volana fa fetombohan'ny andro mesany natao ny andro voalohany ny andro faefatra volany masoandro mambola rankitana izy zany no izy rasana dia anjarantsika mahatoky faranako ny teny joro vavolombelona ny ray aho njera ho an'ny tenako raiky amin'ny valopolo taona zao masoko mbola mahita tsara zaho mbola matanjaka vitany zany mbola mahavitany zany telopolo satria nahoana tsy zatsy ny velona fa Kristy mivela atao anatika ary mandrakizay mifamatopon'Andriamanitra alleluia Thank you.
Dotsika mba hanao tsenjery kely, tsy tsenjery fa hiaraka iteny zao teny ambara zao hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Satria zao no hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra. Matoizy ny toy. Toizana indray. Satria maty hamonjy ny olona rehetra izy. Yaoa. Aoa. Satria maty hamonjy ny olona rehetra izy. Aizy tsika. Mba tsy ho velona ho an'ny tena tsitsy. Izay velona fa ho an'izay maty sy tsangana hamonjy azy. Dia raha tsika dia sosy halleluia. Halleluia. Tena mendrika loatra nanomezan'Andriamanitra an'i Jesosy ho fahatemorentsika. Hira anankiray tia ny fitiavana. Chiudi mandavo di fuoco
zay tena ho any an-danitra dia ampidino ny tanana zay efa mino fa tena efa ho any an-danitra izy zao tady anangana foana mba tsy atao routine ale izy a halleluia
meneno fanaisan-tanana mahavitsika fanaisan-tanana matokytsika manana Jesosy tena ilaina zany vavah foana amin'ny alina rehefa matory amin'ny alina za dia hoe matory fotsiny e fa taditsika ny teny Jesosy hoe miareta tory sy vavah tsy ho tafiditra amin'ny fakam-panahy be dia be zavatra mampisaintosainto manahiran-do fa mila matoky amin'ny Jesosy miray amin'ny Jesosy foana aora lambolina Hallelujah.
tsara. Masina indrindra ao an-danitra. Misaotra anao ny amin'ny zanakao lahy tokana matin'ny soloheloka anay. Ary mitsangako velona hamonjy anay ankehitriny. Zany no aton'izao firavoravona eto izao. Misaotra anao no fofinaina mahavelona mbola noterizinao ka mbola mahatonga anay olombelona. Ny hery mitataka ny fahasalamana ka nahatonga anay tafavory teto tamin'izao ary firavoravona izao. Fanahinao masina hapiteto amin'ny teny zay no renesina rehetra teto. Ary amin'izao sisa izao miasa ny fanahinao masina dia mahay mahatateraka anay. Mba tsy ho verimaina ny rano latsaka amin'ny zanakao. Ny heretany ny mavitry ny magidy. Mba tsy ho didy fanantenana. Fa andeha araky mikendrenao azy ka aby voapenana manak'izay. Rehefa zay ho aby Jesosy zanakao. Ho anao misaotra midera ny anja ny voninahitra Andriamanitra. Eto ampiandrasany ny asa marana anam-panantenana dia fiheviny. Fa amin'ny anara miaro ny rano koa. No atony mahatonga ny fanantenanay ho amin'izany fotoana lehibe zany dia fihevinao. Ary izy no nanaovana ny vavaka sy ny fampitena nataony. Misaotra ary Andriamanitra no izay nataonao taminay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Vavaka sika. Ray masina. Tsy tonga teto amin'ity toerana ity zahay raha tsy nisanga tamin'ny Jesosy. Foana avokoa ny fivorian'ny vavaka rehetra tsy fivorian'ny masina rehetra. Ary taomban'ny olona mandrakizay. Tsisy andro menantenay ny amin'ny fiainana mantenay. Ary satria nitsangana tamin'ny Jesosy. Dia misaotra anao Andriamanitra satria eny ny fahasoavana ny fiainanay. Nomenao ny fanahinao mba tanteraka ny fiovana ihany koa. Ary ny teninao mety fomba voa ianareo. Ny fanahiko no ataoko anatinareo. Ka tonga anareo andeaka didika sipotsipotry fanarina izany. Saotranao Andriamanitra. Fa noho ny fahamarinana anankiray no sainao fahamarinana maromaro. Fa ny fahotana maro kosa teo amin'izao tontolo izao no nosehoany ny fahamarinana anankiray. Andriamanitra na dia efa niteninao ahy ianao ary na dia efa niteninao izao fiangonana izao ihany koa. Tsy anay ny fiangonana, tsy tontolo zahay. Fa ianao ny Andriamanitra no namepamonjy hitady sy hamonjy dia ny olona ratsy fanahy tao amin'izao tontolo izao. Saotra Andriamanitra. Fa ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny ofiny rehetra. Ka zay rehetrarehetra zay tonga teto amin'ity toerana ity dia tsy ho fahazarana. Fa kosa Andriamanitra tanterahinao ilay teninao hoe ho vongana vaovao. Arak'izay tsy manisy masilasila. Anao ny dera ny saotra. Atolotra ho anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avy any Nazareta koa ny amin'ny rano fanekena izay mbola hoentiko ao anatrehako rehetra. Nanaovana ny vavaka. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra anao zahay Andriamanitra. Misaotra anao izay nenatra ny sinahoe ray. Ka mbola mineny ny fivavahan'i Jesosy ny fifona tondrany rano. Izay antoko nanekenao ilay marina ary azonay famelan-keliko hatrany. Ary mahatonga ny fanahinao masa miasa ao aminay satria zanakao izay. Misaotra anao izany amin'ny teny izay nomenao satria tena azo ihany fa tena tsy fonao zahay. Tsy tianao misy obely menao izany teny fampahizana izany. Ka menao fovaovao fanavaovao. Ny amin'ny Kristy vaovao pasika ho anay. Ka raha izay dia sankalazanao amin'ny fahadiovam-po sy fahamarinana. Andriamanitra
Mampatsiahy voalohany tsiray aby zay tonga eto fa na ny mpamonjy azo antoka ianao Andriamanitra dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy Kristy izy nanaiky tsy mitsara na manameloko na teritra fa vonona nome fomba vao manadio ny fo sy ny saina rehetra ary atonga ny tsiray avy mendrika atao hoe zanak'Andriamanitra. Asatria-nao Andriamanitra fitiavana atao tena zanako fitiavana zakay fitiavana ny fiainana olo-baovao afaka tamparatsiana mpalementy tsy fampiazana rehetra ary ampatsiahivo anay tsiray avy zay tonga entiko Andriamanitra olona tsy mitady noelany zao tontolo zao famompanay ianao miaraka aminay Jesosy ary efa ho avy ianao Jesosy ka hitsenana any amin'ny raolanitra zay tsisy zay tsy ho lasa zakay fa tonga hitsenana tokoa dia manantena ny fahasahoana sy mpamirampona Andriamanitra atanteraka izany satria fa vita ny famonjena Jesosy mbola mifona ny fitiavanao tsy mioko malany mandrakizay fa maharitra ho famonjenan'olona dia manantena ny fatanterahana zany amin'ny fiainanay ka dia hoanao ny tera hoanao sotra voninahitra dia mbola tantaninao zay ny folakandro mbola nyray ny kapatra ary andreny tenao dia hoanao ny tera sotra voninahitra Andriamanitra ny anaran'i Jesosy tompony sotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia.